Izay ny resaka ambony latabatra aloha fa hoeny kianja indray isika dia iresaka ny fanomanantena ny ekipan'ny LGK Plus izay hiatrika ny fiadinany amboaran'ny CAF izany dia ekipa ny avy any Guinée Équatoriale ny Deportivo Unidad no hikatroka amin'ny zareo LGK Plus ny alarobitolakandro etsy amin'ny kianja be ny Mahamasina. Nisy ary ny fanazarantena izay nataon'ity ekipa ity izay notrony ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara tamin'ity herinandro ity ka dia andeha rahantsika ny makasika izay. Ao anatin'ny kiondalana farany fanomanana ny fandraisana ny ekipa ny Deportivo Unidad avy any Guinée Équatoriale etsy amin'ny kianja Mahamasina ny LGK Plus amin'izao fotoana izao. Alao izay ataony 27 novambra ho avy izao ary tafiditra amin'ny dingan'ny savaran'andro ny fiadinan'ny amboaran'ny Confédération Africaine. Tsy manao ambany zavatra ny famanana io lalao io ny ekipa tompon'ny amboaran'ny Madagasikara ahafahana mahazo tombony amin'ny lalao mandroso mialohan'ny andehanana hanafika ny Guinée Équatoriale amin'ny lalao miverina ny 4 Desambra ho avy izao. Atonga nanatrika ny fanazarantena ny LGK Plus sy ny zarany traikefa ny teny amin'ny kianja Mahamasina moa i Nicolas Dupuy mpanazatra ny Barea-ny Madagasikara noho ny fahaizany loatra ny baolina kitra any Guinée Équatoriale. Eo ihany koa ny fitiliana ireo mpilalao mendrika andafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ity ekipa ity. Il faut que le football à Madagascar se développe et se diversifie. Comme hier, il y a eu le tech ball. Je connais le représentant du niveau international du tech ball et je trouve ça qu'on fasse du football diversifié, c'est parfait. Ensuite, après avoir vu LGK, avoir discuté avec le président, je vais partir à Murunda voir le beach soccer. Nakasitraka izao fihetsika nataon'ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra izao moa ny filohan'ny LGK Plus Alfred Randriamanampisoa. Ny fanazaran-terandroany dia iarahantsika amin'ny coach ny Barea izay mba nangataka moa izy mba hijery an'ilay fanazaran-terandroany dia amin'ny maha mpanazatra nasionaly azy dia niinvitena izy androany mba hanatrika an'ilay fanazaran-tena. Izy koa moa nangataka hoe mba afaka mijery an'ilay fanazaran-tena ny LGK ilay préparation raha mba misy hevitra kely avy any aminy satria mpanazatra nasionaly izy dia tsy nisalasala izay fa manafatra azy ary tonga somatsara izy sorona be dia be ho anazy satria fandavan-tena no atongavany eto Madagasikara, fandavan-tena ihany koa no menantsika malagasy amin'ilay fahatovavantsika amin'ny kanina 2024. Araka izany dia manaraka kaiky ny fanomanan'ny LGK Plus ity fionana amin'ny Deportivo Unidad ity ihany koa mpanao gazety ny Canal Plus. Hitantaratra amin'izao zava-misy izao fa efa manomboka sy mametraka tantara vaovao LGK Plus ny tanjona. Marena tokoa mantsy fa ny farana hatrany teo amin'ny dingana io ny dian'izy ireo ny taona 13 sy 14, 14 sy 14 ary 9 sy 14.